Ivavaka isika andray ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Jehovah eo misotranao ny amin'ny zavatra rehetra izay nasehonao teto androany voninahitry ny anaranao. Koa dia mangataka anao zay Jehovah amin'ny anaran'ny Lay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina mba hiteny ampanomponao fa miaino indray izay tamin'ny alalan'ny vaky teny ny soratra masina izay nivakina taminay teo. Ny anaran'i Jesosy no angatanay izany. Ho azy any nidera tamin'ny taloha indrindra komandra akizay. Halleluia. Amen. Manasa antsika ary mba hamonjy toerana fa andray ny afatra isika. Ofitiniko ny afatra izay nirenesitsika tamin'ny sabata lasa iny raha ny perikopantsika no niresahana. Niresaka ny Gideona atsika. Gideona dia lehilahy anankiray izay fantaritsika fa ny ran'Andriamanitra amonjy ny zanak'Israely izay nampahorian'ny Medianina tao anatin'ny fahoriana mangidy dia mangidy. Dia ofitiniko izay afatra izay dia andray ny afatsika androany amin'izao faharoapolo taonan'ny radio fanambarana izao. Mpitsara toko fahenina page 228 izy amin'ny testamenta taloha raha ny baiboly protestanta tsy misy référence no raisitsika. Page 228 229 vakina tendra fa samy nahita itsika. Ny lohateny ao dia ny hoe ny nampahorian'ny Medianina ny Israely sy ny antsoin'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Andeha ho raisitsika hoe firenena anankiray ty Medianina ty izay nampahory ny Israely. Ka ho raisitsika hoe firenena anankiray nampahory ny Malagasy, ataontsika hoe ny Malagasy no Israely araka ny afatra nomena satria ny Malagasy vita batisa amin'ny Kristy dia tafen'ny Kristy mpandova araka ny teny fikasana fa taranaki Abrahama. Ka ny natsoin'Andriamanitra mody zany Malagasy izany dia Gideona. Dia haitsika Gideona io. Vakitsika ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Ary rehefa namafy voany Israely dia avy ny Midianina sy ny Amelekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitompo tandrifiny ireny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza ary tsy ny zavatra navela ny veloman'ny Israely na ondry na osy na omby na boriky. Zany hoe lasa ny dalo daholo zany nanafika ny dalo sy ny jiolahy ka hatrany na ondry na omby na osy dia lasa ny fambolena rehetrarehetra lasa ny daholo. Fa niakatra izy nitondra ny ombony amanondriny sy ny lainy ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony ary tsy hita isa sy ny ramevany dia niditra tany amin'ny tany izy handrava azy. Zany hoe ny zanak'Israely zany. Andininy fahena dia nahatra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka nitaraina tamin'i Jehovah. Tahaka ny hoe dia nahatra indrindra ny Malagasy no nataon'ity firenena anankiray ity ka dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Nahatra indrindra ny Malagasy no nataon'ny dalo sy ny jiolahy ka dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, raha nitaraina tamin'i Jehovah ny Malagasy noho ny amin'ity Midianina ity, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny Malagasy izay nilaza taminy hoe zao no lazain'ny Jehovah Andriamanitry ny Israely, zao no lazain'ny Jehovah Andriamanitry ny Apokalipsy, zao no lazain'ny Jehovah Andriamanitry ny Malagasy. Izao ny tondra nareo ny avy tany Egypta, izao ny tondra nareo niala tany amin'ny fanandevozana, tany amin'ny andro ny fanjanahantany, nivoaka ary niala tamin'izany fanandevozana izany. Andininy fasivy ary namonjy anareo tamin'ny tanan'ny mpanjanahantany aho sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo dia nandroaky ireny teo ny lohanareo aho ka nomeko anareo ny taniny. Ary hoy izao taminareo, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompoin'ny tany honenareo nefa tsy mihaino ny feoko izy. Dia tonga ilay anjelin'ny Jehovah tohizatsika ny andininy 12 ary ilay anjelin'ny Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah no momba anao ry lehilahy mahery. Halleluia. Jehovah no momba anao ry lehilahy mahery avereny mafy hoe. Dia raha mino an'izany tsika dia mitiafa mafy dia mafy ho voninahitr'Andriamanitra azy. Fa hoy Gideona taminy, indrisy tompoko, raha momba anay Jehovah nahoana no zoin'izao rehetra izao zay. Raha momba anay Jehovah nahoana zay nitratran'izao fahoriana sy fahantrana izao. Potika ny firenenay, mijaly ny vahoaka, manjaka ny jiolahy sy ny dalo, manjaka ny kolikoly sy ny aferafera maizina rehetra
karaha ohatra mombanay Jehovah nahoana zay ory sy mijaly ohatra zao aiza ny fagagana rehetra zay nataony zay nolazainy tamin'ny razanay taminay hoe tsy nitonanay niakatra avy tany amin'ny fanandevozana va Jehovah ka dia afaka izy efa tsy andevon'ny firenekafa intsony fa Jehovah efa nahafoy anay mihitsy dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny malagasy amin'ny tanany Midianina sy nanaraka anao va tonga zany niraka Jehovah mandehana amin'izao herintsika voakan'Andriamanitra zao izao tsika mahakely sy mabitika tsika izao mandehana amin'izao fa momba tsika Jehovah zay ny afatra nomena ny Gideona dia nandeha Gideona rehefa nandeha izy dia izao ny zavatra nataony nazahoany nandresy ny fantrana sy ny fahorian'ny malagasy rehetra mpitsara toko faha 7 vakitsika manomboka ny 17 dia hoy izy tamin'ny mijery ahy ianareo hoy Gideona zany ka manaova arak'izay ataoko ary ino raha makany amin'ny sisiny toby aho dia zay ataoko ihany no mba ataovinareo koa raha mitsoka ny anjomara izaho sy izay miaraka amiko dia mba mitsofa ny anjomara manodidina ny toby rehetra koa ianareo ka mentso hoe any Jehovah sy Gideona dia nakany amin'ny sisiny toby tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy zatolahy zay teo aminy raha vao nalatsaka ny fiambenana dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny tanany dia mba nitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny siny ka niazona ny fanilo teny tanany akavia ary ny anjomara teny amin'ny tanany ankavanana mba ho tsofina dia niantso izy hoe sapar Jehovah sy Gideona dia niantso izy nanao hoe sapar Jehovah sy Gideona ary samy nijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina ny toby izy rehetra dia niazakazaka ny miaramila rehetra ka ninananana sady nandositra dia nitsoka ny anjomara ny 300 ary nampifamelezin'i Jehovah tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny toby rehetra izany hoe nanaraka ny toromarika zay nomeny Gideona avokoa zany ny mpiantafika rehetrarehetra ny voakan'Andriamanitra dia ny voakam-pandresy izy ireo ary ny ikam-pandresena dia hoe sapar Jehovah sy Gideona dia fantaritsika io Gideona io fa efa eo izy io ary Jehovah efa nilaza taminy hoe Jehovah mombanao ry lehilahy mahery mandehana amin'izao herinao izao raha izany ary ny zava-misy dia hoe ny perikôpatsika ato amin'ny Deutéronomie toko 9 Deutéronomie toko 9 efa niran'Andriamanitra Gideona hamonjy ny zanak'Israely fantaritsika fa nandresy ary nivoaka ny fandresena dia izao no afatra omeny Jehovah tsika amin'ity perikôpa androany ity Deutéronomie toko 9 vakitsika manomboka ny 1 ny lalàna rehetra zay andediko anao anio dia tandremo arahanareo mba ho velanareo ka iamaro arihitra sady andova ny tany zay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy ozy izy hoe mba ho velanareo ka iaino ary hiditra sady andova ny tany zay nianianan'i Jehovah amin'ny razanareo omenanareo dia zay lalàna nandidiko anareo dia aoka mba ho tandremanareo sy arahanareo 7 fa Jehovah Andriamanitra ao efa apiditra anao any amin'ny tany soa amen dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasa sy ny tendrombohitra tany misy varitiritika sy vary ordea amen sy voaloboka sy aviavy ary apongaben-danitra tany misy hazo oliva sy tately tany zay hinananao hanina amin'ny fanarana-po sady tsy hanan-java-mahory ianao tany misy vy ny vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no hiadianao varahana ary rehefa hinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehovah Andriamanitra ao noho ny tany soa zay nomeny anao dia mitandrema fandrao adinoinao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny sy andidiko anao anio fandrao rehefa mihinana ianao ka voky ary manao trano tsara ka mitoetra ao ary miamaro ny ombinao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra dia hiavonavona ny fonao ka ho adoninao Jehovah Andriamanitra ao zay mitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana anao zay nitondra anao tany amin'ny efitra lehibe sady natahotra
zay misy mena ranafy tsy maingo dia ny tany mangetana tsy misy rano ary nampivokany rano avy amin'ny vatolampy vato zay manomenao mana hoanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy zahatoetranao ary nisoanao any aparany ary andrao ianao anao alakapo hoe ny tanjako sy ny hery ny tanako navoriko zao arena izao fa tsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanomenao hery havory arena mba ory ny fanekeny izay nianany tamin'ny razanao takany amin'izao anio izao fa raha manadino Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka zay andriamanika hafa sady manompo azy tsy menkoko anatreny dia milaza aminareo marina aho fa haringana tokoa ianareo tahaka ny andringanana ny firenena samihafa zay haringany Jehovah nolonareo no andringanana anareo satria tsy niainy ny feon'ny Jehovah Andriamanitra reo ianareo zao ny dikan'izany afatra izany ry fiangonana malala retsika ny fanambarana zay nomena antsika androany araky ny fangatantsika fa tonga ny fotoana izay lazain'i Jehovah amonjena ny firenena malagasy amen amen ka raha tonga io fotoana io izy Jehovah dia zao ny zavatra ny teneniny andininy fahafito averiko kely fa Jehovah Andriamanitra ao dia efa hapiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano tany misy volamena sy vatosoa tany tondra tantely sy ronono hapiditra Jehovah hampidiriny Jehovah amin'izany toerana izany isika firenena malagasy ao anatin'ny fiangonana apokalipsy zay nofidian'Andriamanitra hitondran'izany fitahina izany ka noho izany dia nampitandrina Jehovah ka nanao hoe mitandre maro ozy izy fandrao hadinoinao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hotandremanao ny didy rehetra sy fitsipika zay nemeny rehefa nihinana ianao ka voky ary manao trano tsara miamary ny ombonao amanosonao tombo ny volafotsinao sy ny volamenanao tombo ny fanananao rehetra dia mitandrema fandrao hiavinavina ianao ka hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa raha miala amin'ny Jehovah Andriamanitra ao tokoa ianao ozy izy dia hoaringako ianao zao ny dikan'izany vokan'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka ny teniny fahiditra amin'ny teny fikasana zay nomena atsika isika vahoaka malagasy hifarana ny fahoriana amen hitsahatra ny fijaliana amen tsy hisy intsony jiolahy dahalo angalatra sy anafika tsy hisy intsony jiolahy ambony latabatra na dahalo ambony latabatra tsy hisy intsony ny mpangoro-karena mampahatra ny vahoaka ka rehefa tonga amin'izany tany zany ianao ka miamaro ny zanakao miamana-karena ianao miamitombo ny fanananao rehetra tandremo ary ozy izy sao miala amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa tandremo zay nanodidiko anao fa hitady sy hiaro anao tokoa rehefa tonga izany fa raha tonga izany ka efa ninana-karena tokoa tsika efa nitahin'Andriamanitra tokoa tsika ny amaro ny taranakitsika ka miala amin'ny Jehovah Andriamanitra io isika manompo Andriamanitra hafa dia hoy Jehovah hoe hoaringako tahaka nandringanana an'ireo firenenareo ianareo ka rehefa tonga ary ny fotoana izay ho tanteran'Andriamanitra amintsika vahoaka malagasy amintsika fiangonana apokalipsy fa ho tanterahany ny teniny fa za ozy Jehovah ametraka ny mpanjakako nisy mpanjaka maro ny fandimy tao amin'ny Israely fa tsy isy nytenen'ny Samuel mpanjaka tahaka neny Davida hoy Samuel mpanjaka tsy izy io aloha zanakao ray voalohany io azafady Samuel mpaminany tsy izy io zanakao voalohany io mbola tsy izy io mbola tsy izy io ireo daholo ve ny zanakao rehetrarehetra ny faralahy ozy izy ny tsy eto atsovy izy Samuel fa tsy hinana atsika raha tsy tonga io faralahy io saran'izany dia zao teo daholo ireo président na mpanjaka ny fandimby teo zay nalefa taony lony Samuel fa tsy nihinana ary zareo satria tsy mbola izy zany ireo dia nijaly tao ny vahoaka satria tsy mbola izy fa rehefa natsoy ny Davida dia hoy Samuel tsy hinantsika raha tsy tonga io zaza io fa atsoy aingana dia rehefa tonga Davida nomena ny saribonatra dia mihinana amin'izay ry zareo dia momana zany tsika rehefa tonga io Davida io dia mihinana amin'izay ny vahoaka malagasy fa tsy hantra intsony amen amen afaka ny fahoriana sy ny fijaliana fa hihinana amin'izay tsika malagasy tsisy malagasy hantra intsony ny 5 amin'ny 7 isan-jato
fa dia ny sivifolo isanjato ny zato isanjato ny malagasy dia ihinana sy hovoky amin'izay fotoana izay. Mevoninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Amen. Dia ahoana rozy izy ny afaritsika ao amin'ny perikopa amin'ny testamenta vaovao dia ny Matthieu toko 17. Matthieu toko 17. Fakitsika manomboka andininy enina amin'ny 30 ka hatramin'ny 37. Ary rehefa napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy ary ny mpianany nakao amiko nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Zao ny dikan'izany amintsika eto. Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana n'ilay Davida kely sy ny mpiandriondry Samuel mpaminany teo. Lazao aminay ny hevitry ny Gideona teo hoe mandehana ianao fa amin'izao herina zao fa momba anao ry lehilahy mahery. Lazao aminay izany hevitry ny perikopa androany izany izay milaza ny amin'ny hoavin'ny vahoaka malagasy ka rehefa tafiditra amin'ny tany izay nampanantenan'i Jehovasy, izay tany misy vary, tritika sy ordea, izay tany misy vy, misy vatso, misy volamena, misy arena, misy petrôle. Rehefa tonga amin'izany fotoana izany dia nilaza hoe tandremo ary sao voky ianao ka navita trano tsara, mihamary ny ombinao sy ny taranakao ka hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra ao indray ianao. Lazao aminay ny hevitry izany, hoy ny mpianatra. Dia hoy Jesosy, zao nilazain'i Jesosy Matthieu toko 17 namaly ny hevitry izany fanoharana izay efa niresahana tamintsika izany. Andininy fito amby 30, Matthieu toko 17, andininy fito amby 30. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo zao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny mpamafy ny voatsara ozy izy dia ny zanak'olona. Io zany ilay Kristy. Nitondra ny hafatra tamintsika, nitondra ny voatsara hoe eto amin'ity firenentsika malagasy ity. Fa rehefa efa tafiditra amin'ny tany izay nampanantenana anareo ianareo dia hinambary amin'izay fa tsy honoana intsony. Tsy isy dahalo intsony sy jiolahy nafika ny arenanareo. Azo trano ianareo, hitombo ny omby amanosy ny ondronareo, azo taranaka ianareo, hiadana sy mandry fahaizay ianareo. Izany ny voatsara nafafan'ilay zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo zao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny tanimbary ozy izy dia izao tontolo zao. Ny tanimbary zany dia ity firenentsika malagasy ity, tsy izao tontolo zao hiara-iasa aminy. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Itsika apokalipsy io zanaky ny fanjakana voatsara io. Taova amen la mafy dia mafy. Halleluja! Ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy azy dia ny devoly. Ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy azy dia ny devoly. Inona mo ty zanak'ilay ratsy tsiparifary ity raha ny hevin'ny fanoharana no resahana? Tsy izy fa ny devoly. Fa inona io voafafiny io? Io tsiparifary afafiny zareo io, afafiny devoly io, zao io avy amintsika io. Angamo irotsaka indray fa tsy hoe apetraka. Avy le tsiparifary. Fa nga rotsaka indray fa tsy apetraka. Tsy fantany le tsiparifary fa izany apetraka zany dia endrika roa ny isehony. Rakirotana ambony ambany dia tsy maintsy misy olona apetraka eo hitondra ny fanjakana. Itsika nefa tsy mila korotana. Itsika tsy mila fanonganam-panjakana, sady tsy makasitraka ny korotana, tsy makasitraka ny fanonganam-panjakana. Ka hoe amin'ny fomba raha mandrika no hipetrahana amin'ny fitondrana. Andriamanitra malala izay sitrapono, tsy ny atsika natao fa ny azy. Raha apetraka dia ny vahoaka no ametraka anao. Ka raha ny vahoaka no ametraka anao dia ny fifidianana ihany no ametrahan'ny vahoaka anao. Tsisy akoatran'izay. Fa ho avy le tsiparifary, ho avy le devoly, hamafy voaratsy. Voafitaka indray ianareo. Vadibadika amin'ny teny nomeny. Fa nga irotsaka indray fa nga tsy mino ny faminanina indray. Ho avy ny voaratsy
hoavy ny tsy parifary fa izy nanao an'izany ozy izy ninona devoly tandremo fa izy ireo miara-monina aminao ao miara-monina vary ao ny ninona ozy izy tsy parifary tandremo fa mety ao am-piangonatsika koa dia mety isinina tsy parifary anivelany misy a tsy misy koa ary tsy maintsy hoavy reo ozy izy io devoly io izay amafy tsy parifary any amin'ny saha rehetrarehetra ilaza ny lainga ilaza ny tsao alefa ny tsy parifary tandremo sao mifidy ny rabokina fa ilatsaka ho ny rabokina zany ny tsy parifary zany le voaratsy atao inona afafa tandremo fa ilatsaka ho ny le fanahy mamora zaza tandremo fa ilatsaka ho ny le mpaminany sandoka fa aza mety fitahany mpaminany sandoka efa zanak'olona le mpamafy ny vo dia namafy voa tsara fa hovonjeny ty firenena ty ho avotany ty firenena ty fa idevoly ny zay lazainy fa mpamafy ity tsy parifary ity dia zao io devoly io zay mamafy voa ratsy io dia tsy anaiky an'izany hoe Gideona Jehova omba azy tsy anaiky an'izany hoe mieriny kely sy madinika io ve dia avitinina io ianareo ve dia avitinina eo par rapport amin'izao tontolo zao hoe voafafy tsy parifary daholo zany rehetrarehetra izany izy tsy ho faly amin'izany hoe io mivoaka an'Andriamanitra hony fa manomboka mihinam-bary manomboka mavita manao trano manomboka mavita na azo fitahina vola fotsy volamena omby sy ondry amanosy tsy ho faly amin'izany devoly dia amafy votsy parifary izy amin'ny vahoaka n'Andriamanitra fa inona ny vokatra zany zao lazainy Jesosy Matthieu 7:7 azafady ny tanimbary dia izao tontolo zao malagasy ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana vahoaka n'Andriamanitra ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy fahavalo izay namafy izany dia ny devoly ny fahavalo namafy izany lainga tsy tsao zany ny devoly ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo zao ary mibijinja dia ny anjely ho tonga hatrany amin'ny fahataperan'izao tontolo zao zany fitahina omen'Andriamanitra ny vahoakan'izany satria Jesosy Kristy rehefa mafy ny voatsara nitondra ny voatsara amen dia ahoana ny toyny ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo zao ny mpijinja dia ny anjely koa tahaka ny anangonana ny tsy parifary sy andorana azy ny tsy parifary rehetra zay milaza lainga milaza tsao mamitaka ny vahoaka ireny rehetrarehetra reny dia ho angonina sy hodorana aloha satria ho avy ny anjely anangona ny vo ka dia aiza no toerana misy atsika any tsy parifary sa any amin'ny mpamafy ny voatsara satria dia tsy maintsy ho avy io tsy parifary io devoly mamafy azy io tsy maintsy ho avy ato amin'ny fiangonana ho avy amintsika ho mafimafy kokoa aza ny fanenjehana aorinan'izao fa ho avy hitsangana daholo ireo fa matoko itsika vahoaka n'Andriamanitra za fa nylazain'i Jehova aza matahotra fa izany ombanao fa tsy aleonao reo hoy Jehova halleluja amen zao nylazain'i Jehova tamiko ny amin'izany fa aza matahotra izy tsika Jeremia 1:5 ary tonga tamiko teny Jehova nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany Ekipo no efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola riteraka no efa nohamasiniko sy no tendreko mpaminany ho amin'ity firenena ity halleluja 5 tena nisy ny tanany Jehova ka nanendry ny vavako ary hoy Jehova tamiko indro efa nataoko ambavanao ny teniko ry pastera Mayolo ary indro aho manendry anao izao andro an'izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera sy andrava sy androtana ary anorina sy amboly meo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka 20 ary tonga tamiko indray ny tenin'ny Jehova nanao hoe ry Jeremia inona zao no hitanao dia aperako tsara le izy tonga tamiko indray ny tenin'ny Jehova satria rehefa nivavaka dia io nomeny ahy tonga tamiko indray ny tenin'ny Jehova nanao hoe ry pastera Mayolo inona zao no hitanao
ary hoy izaho hoe ratsakazo matsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa matsiaro aho mba hatateraka ny teniko. Raha tsy mino an'izany arô aza mitehaka mafy arak'izay tratry ny herinao. Miaraka amin'ny orakoraka be. Amen. Marina ny teninao ry pastera Mayolina, mahatsiaro aho mba hatateraka ny teniko hoy Jehovah. Ary tonga tamiko fandrondray ny tenin'ny Jehovah nanao hoe inona zao no hitanao izao, ary hoy izaho vilany mangotraka no hitako ary mitongilana mianatsiny ny vavany. Dia hoy Jehovah tamiko, iroatra avy any avaratra ny lozanjony mponina rehetra amin'ny tany, fa indro atsoky ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy Jehovah. Dia ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrianany eo alohan'ny vavahadin'i Jerusalema avokoa, hamelezany manda rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda, ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiny rehetra. Dia nafoizany aho sy nandorony didika azo manitra ho any amin'ny Andriamanitra hafa, ary ny akofany teo anatreny ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misikina ry pastera Mayolina ary miomana, ka lazao aminy zay rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fa andao dia ataoko raiky tahotra anatreny ianao. Indro zao anao tanàna mimanda sy andro via ary manda varahina. Taovy mafy ny amen. Indro zao anao tanàna mimanda sy andro via ary manda varahina, mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjaka Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorona, na ny voaka. Fa iady aminao ireny, nefa tsy aleo anao. Iady aminao ireny nefa tsy aleo anao, satria momba anao hamonjy anao hoy Jehovah tompony maro. Dia raina ny anaran'ilay mpanjaka. Amfe mafy manao e. Dia izao no afatra nomen'Andriamanitra alohan'ny amaranantsika azy. Salamo 2:70. Salamo 2:70. Salamo 2:70. Raha isika manomboka ny andininy voalohany. Afatra nomeny Jehovah. Ny lohateny, ny andro sy ny fanjakan'ny mpanjaka voatendrin'Andriamanitra. Taovy amena mafy dia sivoteka mafy dia mafy zany. Andro sy ny fanjakana voatendrin'iza hozy izy. Ty firenetsika malagasy ty zany dia androso satria ho tendren'Andriamanitra ny mpanjaka ny eto Amen. Andininy voalohany, Andriamanitra me ho an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Amen. Itsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary malelonao amin'ny fahintsina. Amen. Andininy fahaefatra, itsara ny olonao ory izy, tsy hamonjy ny zanaky ny mahantra ary hanoritory ny papahory. Amen. Hamonjy ny zanaky ny mahantra, ny zanaky ny mahantra malagasy rehetra dia ho vonjena amin'izany mpanjaka ny tendren'i Jehovah izany. Raha tsy mino nareo aza mitehaka mafy. Nomeny Jehovah ny teny fikasana. Atahotra ny eo ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro. Raha mbola maharitra koa ny masoandro ka tsy mivadika amin'ny Jehovah Andriamanitra io tsika, dia atahotra anao ny olona ho Jehovah sy ny volana amin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranorana amin'ny saha voajinja izy, tahaka ny ranorana amin'ny varavatra amin'ny tany. Ny maro ny trembona amin'ny andro, ary ho be ny fiadanana mandra-patsisy volana intsony. Dia ataovy mafy zany tehaka izany ho voninahitr'Andriamanitra. Ny volana mbola eo sa tsy eo? Ka raha mbola eo zany ny volana dia ho be ny inona hozy izy? Ho be ny fiadanana. Dia noho tsara hozy izy fa mitatra izy ty andininy fahavalo, ary anjaka hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina izy. Amen. Hatrany amin'ny ony ka hatrany amin'ny farany tany. Izao tontolo izao zany dia ho anjakantsika, satria Jehovah no manjaka eto amin'ity firenentsika ety. Tsy izao tontolo izao ampahorin'ny malagasy intsony eto. Andininy fahavalo fahasivy, ny mponina any anefitra handohalika eo anatreny, ary ny fahavalo ny lelaka ny vovoka. Zay fahavalontsika ilelaka vovoka amin'ny tongotsika daholo reo. Taovy mafy mitehaka raha mankasitraka amin'izany ianao. Halleluja. Ny mpanjaka ny Tarsisy sy ny Nosy andoha etra, ny mpanjaka ny Seba sy ny Seba anatina fanomezana. Ireo sambo avy any an-dafy tonga eto amintsika rehetrarehetra reo, na ny fiaramanidina tonga eto amintsika mandoa etra daholo reo amin'ny fanjakantsika. Amen.
andiny raika amby folo ty ngeza be ary mpanjaka rehetra ekoka eo anatreny ary ny firenena rehetra anompo azy me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Eno tsara tsy tsika tsony nandoalika tanteraka le tenin'le filoham-pirenena taloha amin'izay fotoana zay hoe Madagasikara tsy mandoalika. Tsy tsika tsony nandoalika amin'ireo firenena vahiny reo fa ireo mandoalika amintsika manomboka amin'izao. Raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy dia mafy fa ny firenenao malagasy. Oragorana be! Marina ve sa tsy marina? Andininy faharoa amby folo fahamonjy ny mahatra mitaraina izy sy ny ora izy tsy manan-kamonjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanahy ny malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy fanaovana ankeriny izy ary ho zava-dehibe ho masony ny rany. Tsisy intsony ny vahoaka mahantra, tsisy intsony ny fahantrana rehefa tonga zany mpanjaka voatendrin'i Jehova izany amin'ny firenentsika malagasy ity. Andininy fahenina amby folo avoka barobetsaka ny tany na dia niterim-bohitra aza dia irondrona taka ny libanona ny fahavokarany. Tsisy manafatra vary izany tsony fitendrim-bohitra eran'ny Madagasikara io dia ambolem-bary daholo io fa hamokatra hoy Jehova. Halleluja! Amen! Ho taka ny libanona ny fitondraka n'izany ary ny eo tanàna idokadoka niahatra amin'ny tany ho mandrak'izay ny anarany raha mbola maharitra koa ny masoandro. Dia narobona ny anarany ary izy ho fitahin'ny olona ny firenena rehetra hanao azy sambatra isaorana Jehova Andriamanitra ny Israely. Izy irery ihany manao fahagagana. Halleluja! Isaorana mandrak'izay ny anarany malaza ary eo ka ny tany rehetra ho enika ny voninany. Amen dia amen. Amen dia amen. Mitsangana tsika voakan'Andriamanitra amin'izany amenna mafy dia mafy zany anao amenna mafy dia mafy tsika ka dia isaorana ny Andriamanitra ny Israely. Amen! Isaorana mandrak'izay ny anarany malaza. Amen! Dia ao ka ny tany rehetra anao hoe amen. Amen! Amen. Amen! Dia ho faranatsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faharoa izy eo am-pitsanganana no amakitsika an'izany. Le perikopa farany amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy 7:10 fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dehibe noho ny voalohany. Izao no dikan'izany raha ny perikopa antsika sy ny vaky teny resahana tao. Fatan'Andriamanitra ny asantsika fiangonana Apokalipsy. Halleluja! Ny fitiavantsika. Halleluja! Halleluja! Ny finoantsika. Halleluja! Ny fanompontsika. Halleluja! Ny faharetana amin'ny latsan'ny olona sy ny vavan'ny olona sy ny fampahoriana sy ny fahantrana rehetrarehetra. Halleluja! Halleluja! Ary ny asanao farany dehibe noho ny voalohany. Rehefa tanteraka izany teny fikasana izany dehibe noho ny zao asa ataontsika zao no ataontsika farany amin'izany ny tany Kanana na Oragorana be! Fa nilaza Jesosy ny amin'ny tsiparifary. Nilaza izy ny amin'ny tsiparifary. Hoy izy ny amin'ireo tsiparifary reo. Kanefa manateny aminao Apokalipsy toko faharoa andininy faharoapolo. Satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny teny hanompanina ny vavoka mampianatra manoloky ny mpanompoky jangajanga sy hinana ny enaterina amin'ny sampy ary nomeko andro ibebana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangany. Indro hampandamahako ao mpandrina izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary vonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny fo, voa sy ny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra. Ny tsiparifary rehetra dia ho ampandamahaka eo mpandrina hoy Jehova, ho ariako reny hoy Jehova raha tsy mibebaka amin'ny asandraha vehivavy izy. Andininy 4:20 fa aminareo zay sisa ny Tiatira zay dia zay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba malala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, saindalin'ny tsiparifary io zany, saindalin'ny devoly io, saindalin'ny Satana io izay mamafy tsiparifary amin'ny fiangonana, mamafy voaratsy amin'ny fiangonana. Ianareo zay tsy manana an'izany dia izao no lazaiko, tsy ho vesarako entanana hafa ianareo. Amen! Kanefa zay ananareo dia tany mafy mandra-piavoko. Halleluja! 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 Amen! Amen!
tandremy fa sao dia tafiditra ao anatin'ny tsy parifary ianao manana sain-daliny satana rehefa nandray izany afatra izany ka ianao indray no moromorona resaka be dia ahoana indray izany efa gato zao indray efa gato zao indray dia mitandrema ozy izy fa ho an'izay sisa tsy manana zany fampianarana sain-daliny satana izany zany fampianarana tsy parifary izany dia milaza ny tompo hoe tsy ho vesara ho ketana mavesatra anareo kanefa zay ananatsika hatramin'izao dia tany mafy mba tsy ho voazongozona aty sy ary isika andininy enina amby roapolo zay maresy ny tsy parifary sy ny feo lefa ny tsy parifary ho avy ny fanenjena ho avy ny fanaratsiana ho avy ny opopo isan-karazany ho avy ny filazana fa voafitaka avy ny fizana hoe mivadibadika fa nga tsy apetraka indray fa nga ilatsaka indray ho avy daholo zany rehetrarehetra izany fa hoy ny teny fikasana ato zay maresy ka mitandra ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa amen itsika indray zany no ampiasa an'ireo jentilisa ireo fa tsy ho mpiasa an'ireo tsonitsika aoriana amen kely ao orakorana be ary andra azy mitembizika norotoro azy toy ny fanotorony vilany tany dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko ary omeko azy ny kitana fitarikandro amen amen izay manatsofonaoko izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana ivavaka isika ary ny Jehovandriamanitra ray eo izay manatsofonaoko izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana hoy ny afatra izay nomenanay androany zava-dehibe ny fotoananay androany tompo ary maty atoka izay tsy mba tonga teto nandray zany afatra izany satria dia nanambaranao fa tonga ny fotoana manana fotoanany tokoa ny zavatra rehetra izay anateterahana ny teninao hoe mahatsiaro aka tsy maintsy ho tanterahako ny teniko mahatsiaro Jehova ka efa nieny ny fitarainantsika malagasy ny fahorinay malagasy ny fijalianay tompo renao tokoa izay ka dia tonga ny fotoana zay andraisanao Andriamanitra ao antanana ity firenena malagasy ity ka anendrenao zay mpanjaka no tendrenao amonjy izany firenena izany tena mpiomana ny vaokanao ianao tompo melohan'ny zavatra rehetrarehetra fa amonjy ny mahantra tokoa ianao amen ary iainy ny fitarainany mahantra tokoa enenao amen hanavitra ny ampahorinana ianao amen fa tsy vitan'izany ihany Jehovandriamanitra fa mandehana amin'izao herinao zao ianao Jehova fa mombanao ary lehilahy mahery fa dia ho be ny fiadanany voaka malagasy fa tonga ny fotoana ny mpanjaka rehetra eran'izao tontolo zao dia tsy ny malagasy intsonina ny mpitondra ny ekoko anatreny fa izy ireo indray no ho avy ekoko anatreny zao firenena malagasy zao ko dia avokabary eny ny tany rehetra eny fa na dia ny tenim-bohitra aza dia mokatra avokoa ianao Jehova amen ary dia ho mandry mandrakizay ny firenena malagasy raha mbola maharitra ny masoandro sy ny volana dia tsy tsoka zany fitahinao zany fa anao zava mahagaga ianao ko dia atolotra ianao ny dera sy ny ady sy ny voninahitra mandrakizay isaorana anay Jehovandriamanitra ny Andriamanitra ny Israely amen isaorana mandrakizay ny anarany malaza halleluja dia aoka ny tany rehetra ho eniky ny voninany ho azy ane ny dera hatramin'ny taloha indrindra halleluja halleluja amen hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka isaorantsika Andriamanitra amin'izany afatra lehibe izany izy ane hita ny tokantranontsika tsiraray avy mba hahafahantsika maharitra hatramin'ny farany fa zay maharesy ozy izy Jehova dia ho kitana fitarikandro mandrakizay amen